Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Feno ny fanahy hiasa ho an'Andriamanitra. Feno ny fanahy hiasa ho an'Andriamanitra. Zany no mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Exodosy toko fa 5:30, ny andininy fa 30 hatramin'ny fa 5:30 farany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely, indro efa notonon'i Jehova anarana Bezalila zanaky Ory zanaky Hora avy amin'ny fireneny Joda, ka efa nofenoa ny fanan'Andriamanitra dia fahendrena sy faharanita-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia ny amoron-tsaina hanao asa kanto sy ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahina, ary ny amboatra vato alatsaka antranotranony sy ny andrafitra hazo, anaovana izay asa kanto samihafa rehetra. Ary ny fahaizana mpianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony, dia izy sy Oliaba zanaky Aisamaka avy amin'ny fireneny Dana. Ary rehefa nofenoa ny fahendrena izy roa lahy, anaovany taozavatra samihafa, dia ny an'ny mpiasa tefy sy rafitra ary ny an'ny mpanenina mahay tenina samihafa soratra, dia ny amin'ny manga sy ny volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika, ary ny an'ny mpanenina dia ny ho mpanao asa samihafa sy ho mpamorona asa kanto. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Feno ny fanahy hiasa ho an'Andriamanitra. Rehefa nomena ny didy 10 tany anefitra, nanomboka miditra tsikelikely amin'ny mahafirenena azy ny zanak'Israely, ary manomboka misandratra ny voninahitr'Andriamanitra, manomboka miditra amin'ny voninahiny Tompo, ary mandray amin'ny fahafenona ny fitondrany firenena Israely amin'ny mahafirenena entin'Andriamanitra azy, fanjakana teokratika, dia indro mametraka tsikelikely ireo lamina samihafa atanteran'izany. Hitantsika eto zao ohatra ny fametrahana amin'ny toerany ireo taberna kely sy ny fiaran'ny fanekena sy ny fanaka samihafa izay mombamomba an'izany. Taberna kely sy ny fiaran'ny fanekena izay nipetrahany didy 10, ahitantsika ny fanatrehan'Andriamanitra ny vahoakany, fa ao anatin'izany fitoerana masina izany no ahitana an'Andriamanitra. Ao amin'izany fitoerana masina izany misy ny fanatrehan'izy Andriamanitra. Arak'izany dia tsy olon'olom-poana no anatanteraka izany asa masina izany, fa misy olona efa voafidy mialoha. Hitantsika voatonona anarana any amin'ny toko 2:30, ny andininy voalohany hatramin'ny 5 ny fidianan'Andriamanitra any Bezalila sy Oliaba, ary tsy nofidiana fotsiny fa nomena, nofenona ny fanahin'izy Andriamanitra tao aminy. Eto dia mbola hitantsika miverina izany teny izany eo amin'ny andininy 2:30 manao hoe: ka efa nofenony ny fanahin'Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana no natao taminy.
io fanahin'Andriamanitra io no ahafahany manamboatra sy mampiasa ny talenta samihafa anatanterahana, anamboarana ny fanaka ho an'Andriamanitra. Io fanahin'Andriamanitra io no nahafahany mitarika sy mitondra mampianatra reo olona samihafa ihany koa anao zany asa masina izany. Efa resy lahatra mantso ny olona fa anatanteraka ity asa masina ity. Tatsika manomboka any amin'ny andininy voalohany fa efa tonga amin'ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra i Mosesy sy reto olona voafidy reto ary ny vahoaka manontolo. Ny vahoaka rehetra efa manao tsomby aloha, manao azakazaka tsomby aloha, manolotra izay ananany, anaovana ny fanaka ho an'Andriamanitra. Ary raha mamaky ary tsika eo ambany kely eo amin'ny toko faha 4:30 ny andininy faha 9 dia hitatsika hoe Mosesy nandefa teny manao hoe aza manao zavatra intsony atao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina fa ny voangona dia efa mihoatra, tsy lany aza anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Araka izany dia tsy maintsy olona manana ny fanahin'izy Andriamanitra no hitantana amin'ny fanamboarana izany asa masina izany. Asa ho an'Andriamanitra maneho ny fanatrehan'izy Andriamanitra, io ilay antsointsika hoe présence divine ao anatin'ny fanjakany izay niorina tao anefitra, ao anatin'ny firenena izay firenen'izy Andriamanitra, entin'izy Andriamanitra, dia olona manokana tahaka ny Bezalila sy Oliaba no manao ny fanaka ho azy Andriamanitra. Fanaka izay aorina ao ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ry havako malala, tena hiasana ho an'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay omena. Any amin'ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny Korintiana no ahitantsika fa avy amin'ny fanahy masina tokoa no ananana reo fanomezam-pahasoavana samihafa. Ny fanomezam-pahasoavana amin'ny faminaniana, fanomezam-pahasoavana amin'ny fampianarana, fanomezam-pahasoavana amin'ireo fahaiza-manao sy haitarika samihafa. Ary zany koa no isintomana lesona ho antsika, izay rehetra nomen'Andriamanitra ny fanahiny dia hiasa ho azy Andriamanitra. Izay rehetra nomen'izy Andriamanitra ny karazana fahalalana sy fahendrena samihafa dia ampiasaina ho azy Andriamanitra. Arak'izany ary, ampiasao ny fahaizanao, ny fahalalanao, ny fahendrenao ampona azy Andriamanitra. Ampiasao ampiariariana ny voninahitra izy Andriamanitra izay rehetra mety ho tombony anananao ary indrindra fa ekenao fa avy amin'Andriamanitra izany. Aoka tsy hanararoatra ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika entina handavana an'Andriamanitra isika. Raha izany dia tonga mpivadika amin'Andriamanitra isika. Fa aoka kosa hoentintsika hanompona tsara an'Andriamanitra ireny. Ka na inona fahaizana, na inona fahalalana, na inona talenta samihafa dia ento anompona azy Andriamanitra izany. Izany no sitrany dia ho tonga fanomezam-pahasoavana anomponao an'Andriamanitra izany. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay ny asanao Andriamanitra eo anivon'ny mpanomponao tsiraray avy. Nanome ny fahendrena, fahalalana, fahazavan-tsaina entina manompo anao, entina manao ny asanao. Ary izay koa Tompo,
hitondra eo anatrehanao zay rehetra fahaiza manao samihafa avy aminao reny, ka entinay amezana voninahitra ny anaranao. Entinay ambavaka manokana amin'ity andro anio ity ireo manana talenta samihafa, manana fanomezam-pahasoavana samihafa ao anatin'ny fiangonana. Mivavaka izay ho an'ireo mpitendry zava-maneno fiangonana rehetra. Mivavaka izay ho an'ireo mpikirakira samihafa ao anatin'ny fiangonana. Mivavaka izay ho an'ireo rehetra izay manolotra ny talentany ho amin'ny fanompoana anao Andriamanitra, ianao ampitombo azy ireny ary ampahery sy hiazona ny finoany mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.